Lafa vaovao hafa tanteraka nanangana digital center notokanana omaly arivany ministerany fanovana sy fampiroboroboana ny haitao arakajimrindra ny poste sy ny fifandraisan-davitra ho fampiroboroboana ny fandrarana sy fanomezana sehatra ny tanora amin'ny fampiroboroboana ny haitao arakajimrindra iantsara kotomanana sy fanirikelino mitatitra ny vaovao. Digital center eto Antaninarenina no nametrahana ity fotodrafitrasa goavana ity hanomezana sehatra ny fampiroboroboana ny fandrarana ny fifandraisana amin'ny mpanjifa hanomezana sehatra ireo tanora amin'ny fampiroboroboana ny haitao arakajimrindra. Fantatsika tsara amin'izao fotoana izao fa maro ireo tanora malagasy liana amin'ny haitao arakajimrindra ary ao ihany koa ireo ataontsika hoe petite et moyenne entreprise dia androso dia izay indrindra no antony nametrahantsika any digital center ity mba ahafahantsika manao sy miroborobo kokoa amin'ny resaka entrepreneuriat sy ny resaka incubation io ka tonga soa ato amin'ity toerana itsika izay ahafahanareo misehatra amin'izany asa zany. Tanora maro no azo tombony manokana. Tanora malagasy ireo izay raha amin'ny resaka tahana isa dia misy tsy latsaka 400 000 jeunes majeurs miditra amin'ny sehatry ny fiasana ka ireo 400 000 io zany mba tsara ho an'izareo koa manolotra zao toerana zao ahafahan'izareo mifampiresaka mifanerasera amin'ny fitsidihana ity digital center ny MNDPT ity fa dia misokatra ho antsika zany izy à partir ny androany dia miaka mety hoe misokatra dans la journée dans un premier temps fa vu zany tanjona dia hoe misokatra 7 jours sur 7 sy indrindra 24 heures sur 24. Ny ampiankoiny ny tikbus teo aloha zany efa misy raha isaky ny faritra fa nampina amin'izay le izy ary kelikely le teo aloha amin'ity ny amin'ny toerana kosa dia tena natao zay hampangezana azy sady camion tsy mataho-dalana izy ity afaka tena hoe mandeha manerana ny nosy na ratsy ny lalana na tsara ny lalana ahafahantsika mitrona izay fanapareana ny fampiasana ny teknôlôjia vaovao zay ka izay ny mampasamihafa anazy ary tafiditra olona maro dia maro raha ny teo aloha raha latsaky ny folo ny olona afaka miditra amin'ny tikbus izao kosa efa mihoatra ny tsy latsaky ny telopolo ny afaka ampidirina anatin'le tikbus io zany afaka mandeha amin'ny herinaratra azo avy amin'ny masoandro ary ny connexion internet raha ohatra toerana misy connexion internet dia box nampiasaina fa raha tsisy connexion internet dia connexion satellite avy hatrany nampiasaina zany hoe tena any akodaoda sy any amin'ny tany lavitra andrina any zany dia mahazo internet. Nandritra ity fotoana ity ihany koa no nanomezana loka sy fankasitrahana ho an'ireo atleta sy staff teknika teo amin'ny taranja atletisme nandray anjara tamin'ny lalao nosy andian'ny faraiky amby folo farany teo taranja izay anisan'ny bata medaly betsaka indrindra izay ny ministry ny fanovana sy ny fampiroboroboana ny haitao arakajimrindra ny postra sy ny fifandraisan-davitra no mpiay azy ireo. Boky tahiry mbola tsinjo lavitra karatra hipoket crédit vola tolotra misy ato amin'ny postra malagasy no nomena azy ireo sady ny fanindran-dalana indrindra tao anatin'ny fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny postra raha teo izany. Voalaza teo fa tafiditra ao anatin'ny fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny postra moa ireny noresana teo ireny fa nampahafantarina nandritra izany ihany koa ny fivoaran'ireo tolotra misy ao anivony izay postra malagasy izay mbola miampy hatrany ary narana fifanaovantsony fiara-miasa vaovao izany. Mbola iantsara kotomanina sy fanirikely hatrany. Raha ny fandefasana taratasy no tena nahafantarany maro ny asan'ny postra malagasy tany am-piandohana dia efa nitombo ny hitatra ny voatra nanaraka ny teknôlôjia izany ankehitriny amin'ireo tolotra marobe ary tato anatin'ny roa taona nanomboka ny ova ho numerika ny postra malagasy notohanina ny ministera PIA. Ny asan'ny postra hatramin'izay zany manatitra taratasy dia niova tsikelikely izy io satria ihany koa zany postra malagasy izay manatitra entana colis zany na ny ivelany na ny toerana tao anatin'ny asan'ny postra malagasy ihany koa le resaka épargne na ireo banky eto atoerana eto Madagasikara dia efa mampiasa an'izany ihany koa amin'ny resaka crédit fa ny postra malagasy aloha teo zany dia ny fanaovana épargne na ireo atolotra ohatrany hoe tsinjo lavitra tsinjo fahaterana dia fa indrindrindrindra ndesantsika eto dia ny fanapareana ny fampiasana ny teknôlôjia vaovao. Ny postra malagasy manao service financier manao inclusion financière zany hoe fantatritsika fa voa telo herinandro lasa izay dia nanokatra ny flagship na ny brand postra malagasy eto Antaninarenitsika dia tao anatin'izany no nilazaintsika fa nahazo agrément na fahazon-dalana manao microfinance
ny postre malagasy ary manao ihany koa émetteur de monnaie électronique ohatran'ireny Orange Money Telma Mvola na Airtel la monnaie postre malagasy koa mavita an'izay fa ny tena ataoko hoe avantage ny postre malagasy dia misy tsy latsaky ny 50 ny agence postre malagasy manerana nosy zany hoe io no ahafahantsika manao an'izay inclusion financière zay manao ny désenclavement numérique ihany koa sy manolotra ny hoe tolotra maro dia maro ho an'ny mpiray-tanindrazana amintsika eto amin'ny postre malagasy asiana zany hoe guichet unique dia io ny porte d'entrée ny administration manerana nosy aingana dia aingana satria mampiasa an'le teknolojia vaovaotsika exemple moa zany fa be da be le tolotra ao postre malagasy mbola ny ampitolotra vaovao indray ireo ankehitriny tolotra vaovao antsoina hoe tsinjo diaspora noketrehina tao izy hoe ahoana ny fomba ahafahantsika manome moyen zany ho an'le diaspora malagasy mipetraka any ivelany manokatra compte izy any andafy fa aty ho compte no mipetraka dia mandefa vola avy any andafy izy dia miditra direct amin'le compteny aty tsy mandalo tanan'izy izy zany zao vokatra vaovao vokarintsika androany faharoa manaraka an'izany dia misy koa le fifanarahana miaraka amin'le hoe RIA opérateur anankiray misehatra amin'le fifandefasam-bola iraisam-pirenena ao koa miaraka amin'le NIM maromaro izy anisan'ny vokatra vaovao sy contrat de partenariat ka novoizina manokana tamin'ity fankalazana ny raisan'ireo firenena 20 misy postra maneran-tany ity ny hoe firaisankina ho an'ny fifampitokisana miara-miasa ao amin'ny ho avy azo antoka sy mifandray